faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka ny vatao-dagasy ny tenako androany isika de ndenao fampitinam-baovao toy ny mazatratrandry ka horesantsika am'izany ny mahakasika ny vaovao malaza any ivelany am'izao a tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny nahafaty any général iranianina izay nivonoa ny tafika israeliana mbola vaovao malaza any ivelany ihany 3 miliara CFA ny vola ho azo tompon-dakambolana kitra mandritra ny fifaninanana izay atao an'ny Côte d'Ivoire amin'ny taranja baolina kitra izany hoe amin'ny kanina 2023 izay atao afaka andro vitsivitsy izao mbola nivelany atrandry États-Unis ramatoa 70 taona nahazo master tao amin'ny INT ary mbola te hanohy ny fianarana fa milohan'izay dia azadino manao commentaire amban'ity videontsika ity mba hafahana mandravona ny hevitra rehetrarehetra alavantsika video manaraka eo azadino ihany koa milike ny videontsika ary azadino toroka zany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefina misy tao vatao-dagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary mahakasika ny laharana voalohany eo amin'ny halavana dia vehivavy iray antsoina hoe Masikirine no nahazo laharana voalohany tamin'ny halavan-tongotra maneran-tany ny taona 1.4 izay mirefy 2 metatra sy 5.3 metatra ny tongony hatreto dia mbola izy no fantatra fa vehivavy lava indrindra eto an-tany ary any Texas États-Unis izy no mipetraka mbola nivelany hatrany no demande ny alarobia fa 7 Desambra teo amin'ny 27 taonany Jacques Delors iray amin'ireo mpanorona any Europa sady mpikambana tao amin'ny antoko sosialista frantsay misaona araka izany ny vodina européenne nampidinina ankebakebaka ny sainamanga ahafantarana ny vodina européenne socialiste européenne resy lahatra filohan'ny voamerana européenne teo aloha tamin'ny taona 5.9 ka hatramin'ny taona 5.9 ary minisy ny fitantanam-bola frantsay ny taona 2.9 ka hatramin'ny taona 4.9 tamin'ny François Mitterrand Jacques Delors no anisany ray niteraka ny euro sy ny tsena anatin'ny vodina européenne ankoatr'izay ramatoa iray teraka tamin'ny 1933 antsoina hoe Minipayan 70 taona ankehitriny no olona antitra indrindra nahazo diplôme master tao amin'ny université américane INT University of North Texas nilaza izy fa mbola maniry ny hianatra zavatra vaovao hafa aorian'izao niverina tany an-tsekoly i Minipayan teo amin'ny faha 80 taonany taoriny ny tsara ny asa ny taona 4 izany hoe 70 taonany dia nahazo diplôme baccalauréat tsy manana baccalauréat araka izany izy nandritra ny fotoam-piasany nahatsapa ny tenany fa tsy misy taona ny fianarana ka nahatonga azy niverina ho mpianatra indray dia nahazo an'izao maro-pahaizana izao ary mbola mikasa ny hampitombo an'izany diplôme izay ifananana zany raha mbola mahavita ny saina mambatany ho izy hatrany raikitra indray ny faninanana Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra izany hoe CAN izany any Côte d'Ivoire no hampiantrany ny faninanana amin'ny 4 izao izay hanomboka ny 13 janoary ary hifarana ny 1 febroary mitentim-bidy 10 tapitrisa dolara na 3 miliara francs CFA izany hoe 21 miliara ariary no ho azon'ny firenena mivoaka mpandresy amin'izany hitondra chèque 2.70 tapitrisa dolara kosa ny firenena laharana faharoa samy mahazo 2.2 tapitrisa dolara avy ireo resy eo midingana manasadalana ary samy ahazo 2.70 tapitrisa dolara kosa an'izay hijanona eo amin'ny mpahefadalana ao mivondrona miaraka amin'ny Guinée Bissau sy Nigeria ary Guinée Équatoriale no misy ny Côte d'Ivoire izay mpampiatrandro raha tsy misy ny fiovana dia any Maroc no handray ny CAN amin'ny manaraka io ny marantsika azy dia najedaky ny tafika israeliana tamin'ny daroka misile telo be izao ny alatsinainy 12 Desambra ny général mpitarika ny tafika iraniana Razim Mousavi izay manohany ny fitondrany filoha Bashar al-Assad tany Syria général Mousavi dia iray amin'ireo manamboninahatry ny tafika iraniana angaiky ny général Qasem Soleimani izay nodaroha ny tafika amerikana tamin'ny fanafihana anabakabaka ny zoma 3 janoary ny taona 24 teo ankaiky ny sirana mpiaramanidina Bagdad tany Irak no niseho ity tantara ity fanafihana na beresaka tamin'izany fotoanandrony ny ampangainy Israely ny filoha iraniana Ibrahim Raisi milaza ny hamaly izao fanafihana natao tamin'ny général Razim Mousavi izao raha teo ny tafika iraniana hentitra ny tafika israeliana ary nambarany nisy ny fiarovana israeliana Yoav Gayan fa izay rehetra mandray anjara amin'ny ady atrehanay ho izy dia ataonay mahita faisana nodaroany tafika amerikana ireo tobo famaharana Hezbollah tany Irak Hezbollah moa isan'ireo herim-piaradia amin'ny Iran mety misy ifandraisana amin'ny sakana ireo sambo mandalo ao amin'ny ranomasina mainty sy ranomasina mena izao fanafihana nahafatesana général iraniana izao izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamaranantsika an'ity videontsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity videontsika ity mba ahafahana mandravona andrenevitra rehetrarehetra hanaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilakeny videontsika ary manasitsika tanandroatsany abone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefina misy tao vatao-dagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de marary soa
be mitiavako anao tsy mio vomaika me mito sasany anao tsy falovy anao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty fômba leva atolotro anao kasamiagnatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agny Za mavus to but I was fully like you